ao amin'ny cours CPE plaque parday Amboumandam sy ao amin'ny cours CPE mangarivitra 10 metatra miala eo amin'ny bron fokotany ny mangarivitra ho an'ny cours BEPC sy ny bac ACD fidirana ny fahasivy ny volana novambra taona 2024 cours CPE manolotra ho anao ny vaovao. Sabotsy fa 7 ny volana novambra 2024 sy 2024 miarabantsika rehetra ny tokantranoany tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao an-tsary ny radio telenakay ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsiprim-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolo ny fampianarana no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Nivoaka ny valim-panadinana baccalauréat deuxième session eto ataptanana ny Mahajanga omaly zoma ariva fahavalo ny volana novambra 2024 no nametahana ny petadrindrina nijereny ireo mpianatra ny anarana ao anatiny izay valim-panadinana baccalauréat deuxième session izay efa mipetaka amin'ireny toerana izay nanaovana ny fanadinana ny ivom-panadinana ny petadrindrina mirakitra ireo afaka tamin'ny fanadinana ny teny toerana sitraka rarin-jatovo ary hitaritra amintsika ny valiny izay fanadinana izay. 4 faingo 470 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny faritany ny Mahajanga tamin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat deuxième session exceptionnelle na 7 sy 900 tamin'ireo 4 sy 900 sy ray alana ndray anjara ny 20 faingo 2 isanjato na 7 tamin'ireo 7 ho an'ny sokajy A1 ny 5 faingo 10 isanjato na 7 tamin'ireo 27 sokajy A2 ny 20 faingo 1 isanjato na 9 tamin'ireo 5 sokajy C ary 10 faingo 7 isanjato na 7 tamin'ireo 700 kosa ho an'ny sokajy D. Ny aliny zoma fahavalo ny volana novambra taona 2024 teo ho antsika teto ataptanana ny Mahajanga no navoaka pahabe maso io valim-panadinana io. Raha tsy ivina kosa dia ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana oktobra teo no nanatanterahana ity fanadinam-panjakana baccalauréat deuxième session exceptionnelle ity nanerana ny Madagasikara. Mijanona atreo araka izany ny mikasika ny fanadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 8 7 fa hiatrika ny taom-pianarana 7 amin'izao fotoana izao ny sekoly rehetra manerana ny Madagasikara ary efa saika nivoaka avokoa ny deuxième session ho an'ny ireo manerana ny Madagasikara fa eo amin'ny tontolo ny zavamisy eto ataptanana ny Mahajanga kosa anisan'ny niteraka resabe teto ataptanana ny Mahajanga ny fananganana ny toerana fisakafoanana iray eny amin'ny faritry ny bord de la mer ny marimarina kokoa eny amin'ny faritry ny jardin d'amour eny amin'ny bord de la mer ireny. Omaly dia tonga teny toerana ireo ny fiara lehibe ireny nanala ilay conteneur nahazo fahazoan-dalana tamin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga hitsangana eny amin'ny faritry ny bord de la mer. Raha ny fanazavana voaray dia ny fandaminana sy ny baiko avy amin'ny tompon'andraikitra no nanesorana ity conteneur ity. Ratsika ny fanampanazavana. Nalana tanteraka ilay conteneur toeram-pivarotana iray teny amin'ny jardin d'amour ny tolakandro ny zoma fahavalo ny volana novambra teo. Fiara be iray no nanongotra io conteneur io teny toerana tamin'ny fotoana io. Tsy nisy nazahoana fanampy-fanazavany ireo tompon'andraikitra hita teny toerana raha nanontaniana fa ny hoe noho ny fandaminana trano no nasesika izy ireo. No ny amin'ny fandaminana dia nesorina fotsiny izy dia izay tsy dia hitako loatra izay ambarany ohatran'izay fa ny amin'ny fandaminana dia nesorina izy sorato. Ity conteneur sainga natao fitoeram-pivarotana ity izay niteraka resabe teto ataptanana ny Mahajanga raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra trany.
raha ny fanazavana voaray mikasika ny fanesorana iny contonaire nanaovana ny toerana fisakafoanana iny dia nanambara ny tompona andraikitra tao amin'ny commune ambony vohitra Mahajanga tamin'ny fananganana ilay toerana fisakafoanana fa manara-dalàna izy iny fa amin'izao fotoana izao manam-pirofo iny zava-misy iny fa misy ny fenitra tsy narahana atao anatin'ny fametrahana ilay toerana fisakafoanana ka nahatonga ny fanesorana azy amin'ny toerana izao fa ny tontolo ny fanatanjahantena kosa ny sabotsy ho avy izao ny fa 12 ny volana novambra marimarina kokoa ny fiaonana eo amin'ny Bariany Madagasikara sy ny Etiopia atafitra ao anatin'ny fifaninanana idirana ao anatin'ny kanina andraisana anjara ao anatin'ny kanina ho an'ny taona 2020 sy 2020 nanao fanambarana Ifaneva Ima izay kapiteny ekipan'ny Bariany Madagasikara fa ny lalao ho atao ny sabotsy ho avy izao no lalao farany hanaovany ao anatin'ny Bariany Madagasikara izay fitintsika ao anatin'ny fanadiadiana nataony Aldora Kotoarlala ity ny fanambarana nataony Ifaneva Ima hijanona tsy lalao anatin'ny ekipa pirenena Baria intsony Ifaneva Ima Andriatsimy kapiteny ekipa pirenena Malagasy teo aloha aorian'ny lalao izay iona ny Baria sy Etopia amin'ny sabotsy 10 volana novambra ho avy izao ao amin'ny kianjabe ny Mahamasina amin'ny efatrora tolakandro ity arak'izany ny lalao farany ho an'ny Ifaneva Ima taorian'ny fahombiazana noentiny izy ireo sy ny ekipa pirenena Malagasy tamin'ny fiatrehana ny kanina tany Egypta farany teo iny efa nisy ny fanambarana navokany ary efa nalefa eny anivon'ny Federasiona Malagasy misana ny baolina kitra izany ry Malagasy pray tandrazana amiko ampanetretena sy amin'ny fofian'ny fitiavana ary fanajana anareo rehetra mpankafisy mpanoany ny Bariany Madagasikara no anaovaka izao fanambarana izao aorian'ny lalao izay ho atao ny 14 volana novambra ho avy izao dia anapa-kevitra ny tenako fa hitsahatra ny tsy lalao ao amin'ny ekipa pirenena intsony izay no santionany amin'ny fanambarana izay nataony Ifaneva Ima nalefa teny amin'ny Federasiona Malagasy misana ny baolina kitra andro vitsivitsy lasa izay no tendreny Nicolas Dupuis ho kapiteny Baria Abel Anissé mpilalao Malagasy mila ravinahitra any ivelany raha hoan'ity ekipa pirenena Malagasy ity ihany koa efa hita taratra sady ny fahavononan'izy ireo hiatrika ny Etiopia afaka andro vitsivitsy efa tonga eto tandrazana mantsy ny sasany amin'ireo mpilalao izay mila ravinahitra any ivelany ho an'ny avy eto an-toerana kosa isan'ny nantsoina anatevin-darana ny Bariany Madagasikara inina izay mipetraka eo amin'ny toerany mpiandry Tratobi Théodin ao amin'ny Vodilarana Jean-Yves Sibadio ao amin'ny toerany Irakiraka amin'ny 14 volana novambra izao araka izany ny fotoana ao amin'ny kianjabe ny Mahamasina ity lalao izay iaonany Bariany Madagasikara amin'ny Etiopia ity ny lalao voalohany ataon'izy ireo taorian'ny kanina izay natao faranteo ka nazahoana vokatra tsara ho antsika Malagasy eo amin'ny sehatra Afrikana fa ny tontolo ny fampianarana kosa dia mbola mitohy ny fanetanana ataon'ny sekola UGM eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ho an'ny ireo afaka fanadinana baccalauréat sy ireo rehetra izay maniry ny hianatra ao anatiny ity sampam-pampianarana UGM ity ho rahantsika ary ny fanadiadiana Karakôry jiaby arabainy nareo afaka bac zahay boaka amin'ny UGM navy eto mikorana aminanareo io UGM io Institut Universitaire de Gestion et de Management ao anatin'ny université ny Mahajanga aty aminay ao système LMD commence la première année jusqu'à la 5e année ndo basi ambako aminareo reo raha misy ao Ewa, basi ambarako atsika jiaby raha hitatsika amin'ny niveau licence io mahitatsika finance et comptabilité ressources humaines marketing et communication ndraiky management aveo koa atsika mbo mahita commerce international atsika mbo mahita koa ny économie générale koranesiko jiaby teo reny afaka idiratsika toute série raha koa mbo mety technique abasy anao mavia aza mavozo izay tsy mialonjava ama mbo tsy izy jiaby zany mbola misy raha tsara matsiro mampiavaka nanay ny teatra basy anao koa nafaka baka scientifique
boko anao tiaka bac informatika zavokeny hoe tsara aminanao nenta raiky ty ino zany fa informatique de gestion na koa PGI zany hoe logiciel de gestion intégré. Tsy ambelanao mazokinankay amin'ny GMA misy jusqu'à niveau master. Ao misy parcours maro afaka hisafidiananao, finance d'entreprise, comptabilité, contrôle et audit. Ao koa misy marketing et communication, ny gestion d'établissement hospitalier koa tafiditra anatin'izany. Io géance io, la gestion établissement hospitalier zay resako anao io, afaka anaovanao formation à distance nete. Basy misy raha hafa koa ambarako anao koa fa nazo licence tamin'ny école hafa tagny aminay ato misy master tsara lobolobon'ny androlo jiaby, misy MBA, microfinance, banque et assurance. Oh, mbola tsy vita, mbola misy zavatra ambarako nanao koa tsy niany tandrignesana. Raha io mbo tsy à Madagascar, koatsy aminanay eto management de la santé et des services sociaux. Olo jiaby koa fa misy baka afaka mananona anazy io. Surtout anareo passage faculté de médecine sy OSTM mareo. Anareo koa mitsofoka aminanay tonga de deuxième année kamra. Yawa. Aminanay ato école tsara boko manjary. Koa resaka fampianarana io tsy atahoranao. Fampianarana aminay ato manara-penitra ata loatra. Koa resaka diplôme zany koa diplôme ara-panjakana. Boko anaka ata mavozo, ana boka lavitra, ana tsy very. Aminay ato misy association mpianatra maro, io tsy mialon-jafy. Sa karakory. Ewe, basa anao mahay bako. Amin'ny GMA to, tsy vitany kabariky bôsy io to, fa ato koa mbo mitaiza amin'ny kabariky sport. Ao ahitanao football, basketball, handball, zaka jiaby tianao jusqu'à volley. Koa io tsy vitan'izany. Tsara ho hainao koa, ato misy concours de danse, concours musique, zaka jiaby talentanao jiaby afaka asehonao ato bako. Ino koa andrasanao, tongavanao e. Hainao ka misy amty manjary, fa mivelatra, fa mandroso koa. Fa misy annexe anazy koa zio ty Antsui, ameva tanàna. Zay tianao, anafaka misafidy tsara bako. Ke basy hitanaka amin'ny mazenga ty kiasy. Rivotra anazy madio, la plage ay, ana fo empaka la olo ay. Ke basy zio ty kam, ana mahita sorana ka zio ty, ana mitongava malaky. Ambela ho an-tsainy kikabary jiaby, fa na ho avia. Fa na koa tsy tonga, ikaraha terigaly nazy motro, fa hainao ka mitoy kabary io zama. Ewa, basy zany koragnanay. Misaotra antsika ny tandriny, miazo ovaniko lakana, ny tanan'ny riany tsara, miabona anareo izay, kiasy jiaby. Manambahiny ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny fikambanany Zafiny Arivo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eto indrindra ny filohalefitra ny fikambanana Andriamatoa Jean Didier na ny DD zay ny fahafantarany rehetra azy anazava amintsika ny fivoriana izay tanterahana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miarabanao tompoko tonga soa tanatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Ya, dia miarabanao Willy dia miarahaba koa ny mpijery rehetra fa indrindra moa Zafiny Arivo zany eto Mahajanga. Tonga tokoa fotoan-dehibe izay efa nifanarahana fa ao anatin'ny statut Zafiny Arivo dia misy assemblée générale indroa isan-taona. Ny ray efa vita tamin'ny volana mars izy iny dia faharoa atao amin'izao lady faharoa amin'ny volana novambra. Io moa zany dia fotoan-dehibe tokoa satria misy ny fiteny hoe nitavan-dralahy mandrantra ny tavan-dralahy ary fakahitana dia zava-dehibe dia eo fakanatrika amin'ny mpianakavy fakahita amin'ny mpianakavy zay aloha ny voalohany indrindra amin'ilay assemblée générale. Aiza ny toerana anaovana ny fivoriana dia olona ohatrany ahoana no afaka mivory ahoana ireny olona izay mbola tsy mikambana nefa te hiditra ao anatin'ny fikambanana. Ya, marina mihitsy ny teninao zandrilahy. Ny fotoana zany dia rapitso amin'ny telora ao amin'ny tranobe ny kolotsaina musée de la culture rapitso amin'ny telora. Ny fotoana io dia fotoana malalaka tokoa satria tsy manao le fomba fiteny hoe rano tonga ohatran'ny ranon'nikopa tonga namana fa mavomavo fa raha misy mpikambana ara ka tehitry mpikambana dia tongava ianao ao fa
vonona andray anao ny fikambanana misy efa misaotra anarana dia miditra mpikambana ianao ao koa tsy azay mbola tara fataovana cotisation dia ao koa vonona koa mimpandray an'izany a satria fotoana moa samy manana ny fahafahany tsiraray fa dia averiko ndray zany hoe raha pitso a dia fionambe ho an'ny teraky arivo dia mandray a namana vaovao zay tia hiditra tonga avy ianao a afaka mamonjy fivorimbe zany dia misy ihany koa ny inona zany no tombontsoa azo miditra ao anatin'ny fikambanany zafiny arivo ny tombontsoa voalohany aloha dia ny fankatiavana samy teraky arivo ny faharoa manarak'izay dia amin'ny mahafikambanana azy moa dia eo amin'ny maha-olombelona zany dia misy ny fifamangina misy ny raha marary misy raha tsy salama dia ny zava-dehibe dia misy le hoe verifaty any am-pitadiavana tsy zay rehefa mpiambana zafiny arivo ianao fa aterina ny tanindrazanao ianao atreo ambaravarany fahasan-draza efa mpikambana eny ary hoentoary ny fanetanana farany ho an'ny mpijery atsika amin'ilay fivoriana zay tanterahana ho an'ny zafiny arivo ho atsika rehetra mpikambana zany a sy tsika rehetra zay maniry hiditra ho zafiny arivo tongava zany raha pitso a amin'ny telora ao amin'ny tranobe ny kolotsaina fa ao tsika no andatanteraka ny fivorimbe faharoa amin'ny taona ity ny fotoana dia amin'ny telo tsy akanavaka io dia eto ny karatra ao a ho tombohana ho mariky ny fahatongavana ny karatra mampikambana zany a fa misy zavatra ho asiana kasely izy a hoe tonga na anatika ny fivorimbe anao satria araka ny tapaka tamin'ny fivorimbe farany teo a dia isy zany a ohatran'ny hoe mba ho famaizana kely ho an'ny tsy manatrika ny fivorimbe satria io a dia zava-dehibe le fankahitany ka dia tonga avy ianao a eto ny karatra ho tombohana ho mariky ny fahatongavana dia averiko indray zany itsika rehetra mpikambana zafiny arivo a dia tanina ho avy raha-pitso amin'ny telora ao amin'ny tranobe ny kolotsaina fa ao tsika no ahen'ny tatitra atsika rehetrarehetra na arabola izany a na ny vaovao samihafa tokony ho fantatsika amin'ny fotoana io ya isaorantsika araka izany Andriamatoa Jean de Dieu izay filoha lefitry ny fikambanany zafiny arivo nitondra ny fanampanazavana mikasika an'izay fivoriana tao rapitso amin'ny 3 ora ariva eny amin'ny tranobe ny kolotsaina izay makasitraka anao ihany koa nitondra izay tsara fantatra izay ya dia saotra indrindra Vilia dia manao velomantsika rehetra ny atokantrano any dia rapitso zany ny fankahitatsika fatoizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao famelohan'izay dia aratsika vetivety ny filazana zay voaray amin'ny teknisiana ao ambadika ao filazana papier bajaj vert ilazana isika izay nahita papier bajaj vert izay mitondra ny laharana 5899 MT misoratra amin'ny anarany Ratovinary Franco Rostan ary miaraka amin'ny permis de conduire sy ny karapanondro izay misoratra amin'ny anarany Randriamarozy Ridza Jericho à Delphin tsara marina fa latsaka teo anelanera ny tsara laza sy ny plateforme atsara mandroso izy io tamin'ny 7 arivo koa iangaviana izay nahita azy mba hanatitra azy atsy amin'ny RTN na ao amin'ny Brown Fokotany ny Manjary Soa na mba iantso ihany koa ny lahara finday 034 41 553 46 na ny 032 58 365 80 eo ihany koa ny 033 14 622 65 fa omena valisoza nahita azy ary tsy misy ny arakaraka fa tena ilain'ny tompony ilay papier misaotra mialoha tompoko ary manaitegna ny fahendrenao fisaorana Isaia 7:30 izao no fananganako velona izay minoana maty aza mbola ho velona izay efatra mianadasy ny fianakaviana rehetra dia manao fisaorana taona ho anareo havana sy namana sy tapaka rehetra tamin'ny fidodotonareo tamin'ny fahalasany Ireny Malalanay Ravonimboangy Jeanne Berline tamin'ny 17 ny volana oktobra lasa teo iny izay tany Antananarivo ny fandevenany dia efa vita fa ity no solo ny fampandrenesany ho an'izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny fisaorana dia ny zanany Sify sy ny vady aman-janany avy ny zanany Sisi sy ny vady aman-janany Tolotra sy ny vady aman-janany Onja sy ny vady aman-janany ary avitra ny rahavaviny Mariette, Jeanne, Totine, Eliza, Dilila, Pascaline, Dorothée izay mipetraka ao amin'ny Fokotany Manga
andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly ny sovitanareo kristianina rehetra taminay misaotra tompoko. izay no filazana fa toizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eo amin'ny fombandrazana malagasy. Nisy ny fombandrazana natao teny amin'ny doany miarina rivo omaly, nisy ny fahalatsahan-dra tamin'ny zomba iray teto taptanàna ny Mahajanga. Araka izany dia tsy maintsy natao ny fombandrazana mba hafanajana izay zavamisy izay. Dia nisy araka izany ny famonona ondry sy ny vorontsiloza teny amin'ny doany miarina rivo omaly. Teny toerana Aldora Kotorlala. Ondry misa telo sy vorontsiloza iray no novonoina teny amin'ny zomba iray ao amin'ny faritra misy ny doany miarina rivo Mahajanga mba ho fanadiovana ity zomba ity taoreny fandatrahan-drany seho teny an-toerana no ny korontana nisy teny amin'ny doany miarina rivo Mahajanga. Araka ny fomban-drazantsika malagasy ny fandatsahan-dio olona iray ao anatin'ny tokantrano iray dia midika hoe ota na koa hoe maloto. Satria raha n'olombelo zany tsy tokony ho latsaka ny tragnon'olombelo kanefa no nisetrasetra sotasota ny mpisotasota dia nalatsa ny forcé ao anatin'ny tranoko lio. Zay ny rahantsika nihita teto Majunga telo herinandro lasa zay. Reo olo tompony herisetra zay milaza fa zanakam-panjaka tompony izay fadahy manakasina mpanjakany boeny ka fady anay amin'ny mahazanakandriagna anay zany zay raha zay. Indrindra fanifandalana kolotsaina malagasy tsika zao gasy tsy fomba raha lano lion'olombelo latsaka an-tragnon'olombelo dia ny ondry zany fahaky Kristy dia ny zanak'ondry nadiovagna ary fangataham-pitahiagna. Zaho moa zany sahany vorombe zazavavindrano kalanoro kokolampo mikea vorombe vazimba tsy ny lahy tsy ny vavy izay ndro raha lolohaviko tampon'igny lohako ka noho zany izay tsy mandatsaky be oro handiovagna fa ny ondry lay zanak'ondry zay fa faharaza be fahakirazan'i Jesosy Kristy izay ndro andesinay ny vorontsiloza tokagna angalana ny loza dia ny fagnotoneanao manao hoe fa maninona satria zay tsika gasy dia igny fangadiovagna ny ra fahaky tamin'ny andron'ny Kristy dia ny rano entina nangataham-pitahiagna ary nangatahana fagnadiovana. Ny zoma fahavalo ny volana novambra no nanatanterana ity fombandrazana ity teny amin'ny zomba iray ao amin'ny doany miarina rivo Mahajanga. Izay no mikasika ny fombandrazana fa eo amin'ny tontolo ny fambolena kosa ho tanterahana ao Katsepy ilay tetikasa fambolenana ny volovary izay tanterahana ato anatin'ny faritra Boeny. Hoisy ihany koa ny fambolena hafa miaraka amin'ity volovary ity. Nisy araka izany ny fidinana ifotony nataony tompon'andraikitra avy ao nivo ny faritra Boeny. Nijery ny zavanisy eny amin'ny faritry ny Katsepy sy nanao ny fakakefitra mikasika ity tetikasa volovary ity. Horantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala eo amin'ny sariny faritra Boeny eto Mahajanga. Iaraka ny volovary sy ny fiompiny ary ny fambolena katsaka sy ny tsaramaso amin'ilay tetikasa lehibe ho apetraka ao amin'ny commune Katsepy iarana amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miasa avy any ivelany. Teto Mahajanga ny tanle general ny fambolena sy fiompiny niatrika ny vakan-kevitra amin'ny fanatanterana ity tetikasa ity. Zany zavatra tsy hoe volovary tokana zany fa volo maro isan-karazany miaraka amin'ny fiompina le tetikasa misy ireny. Ny tena jerena dia hoe ahoana ny azo atomboka avy ny tetikasa ara teknika so hoe tsy mety no araka izany dia ny tena kompanay niaraka tamin'ny teknisiana tekitorina ary voalohany nijery ny hevitra mponina manodidina sy ao anatin'izany fokontany misy an'izany tetikasa zany dia rehefa nifanankareo tamin'ireo dia misy koa ny finiavana sy ny filan'ireo mponina izany tetikasa hiteraka vokatra sy hiteraka asa ho an'ireo tanora amin'ireo toerana ireo. Momba ny ara-teknika dia ambangivanga no jereny azo atao le izy ary fa ny document teknika tena miditra lalala koa no ahafahantsika zany mijery akaika ny fanadihadiana amin'ny tontolo iainana sy ny taratasy rehetra aorinan'izay. Nandritra ny fidinana ifotony tany amin'ny commune Katsepy
nanaiky ary nankasitraka ny fametrahana itoetikasa io ny mponina any an-toerany. Ny mahavelom-bolo moa zany dia tsy nisy ny fanakanana zany nataon'ireo mponina izay mipetraka eny amin'ny fokotany rehetraretina zany ametrahana nyity tetikasa ity. Ary ny zavatra tsara marihana koa dia misy ny fahavononana tanteraka zany eo amin'ireo mponina miaraka anatanteraka zany ity tetikasa ity amin'ireo mpamatsy voly. Ary ny natao androany moa zany dia misy ireo fakahakevitra ary koa fampiresahana amin'ireo teknisianina ty anivon'ny faritra Boeny. Ary betsaka moa zavatra fanatsarana zay nivoaka avy teo ary antenaina zany fa atsoatsy dia hisy ny tena firosoana tanteraka amin'ny fametrahana ny tetikasa ity. Zavatra marihana aloha dia tsy maintsy ny fitondram-panjakana foibe no manapaka farana zany satria ny lalàna rehetrarehetra ny pitsopitso ny procédure rehetrarehetra zany zay misy amin'ny fanatanterahana tetikasa lehibe tahaka itony dia tsy maintsy atsaina ary tsy maintsy tanterahana. Mifanaraka tsara amin'ny drafim-pampandrosoana ny faritra Boeny na ny PRD ity tetikasa fambolena sy fiompiny izay apetraka amin'ny commune Katsepity raha ny fanazavana noenty ny lehibe ny faritra Boeny mpisolo toerana. Andrasana araka izany ny fametrahana ilay tetikasa volovary ao Katsepy izay tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana sy ny fampiakarana ny tany vary eto Madagasikara fa indrindra atao anatin'ny faritra Boeny. Vahiny faharoa raisitsika atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao ahitantsika any Andriamatoa Timothée ihany koa Andriamatoa Fabien izy ireo no vahintsika atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao miaraba anareo tonga soa atao anatin'ny vaovao atoandro ny radio Telenakay. Eny mbola mamerina fiarabana anareo mpanao gazety sy anareo technicien ato amin'ny RTN sy vahoaka Mahajanga. Izahay tompoko dia anisany manohana ny Andriamatoa Yvon numéro 3 olona mera ho be ny tanàna amin'ny Mahajanga. Noho ny vinavinanasany izay taterainy ataony eto Mahajanga dia izay na tonga anay vonona anohana anazy amin'ny tarigetrany fanamboaran-dalana eo Tsararano Mahavoky be dia be eo amin'ny 15 km eo ny lalana ho amboariny eto amin'ny tapin-tanàna amin'ny Mahajanga sy fanamboarana fidiran-drano travaux adduction de Djilama koa mbola etsy an-daniny jusqu'any Amborovy. Zany hoe tsy defa mahafinaritra antsika vahoaka amin'ny Mahajanga mba manentana ho ifidy any Andriamatoa Yvon isika mponina eto Mahajanga. Misaotra indrindra tompoko. Ya Andriamatoa Fabien anisan'ny fanontaniana manitikitika hoe manohana ny Andriamatoa Yvon candidat ben'ny tanàna ianareo. Anao manokana inona ny tena naharesy lahatra anao amin'ny fanohanana izay candidat ray izay? Ya, mamerina fiarabana ho anao sy ny teknisianina rehetrarehetra ary indrindra isika izay manaraka ny vaovao ny Telenakay any an-tokantrano any. Marina manohana ny Rakotovao Roger Yvon zao voalohany noho ny traikefako manokana satria mpanabe tanora tao amin'ny antiliny Madagasikara teto amin'ny diocèse Mahajanga ka na dia vao mijery tanora raha zany dia efa mety fantatro hoe ohatrohatrany ahoana ity tanora ity ka anisan'ny tanora manana toetra mitovy amin'ny toetra izay kasainy ny antiliny Madagasikara sy ny scoutisme avoaka Andriamatoa Yvon. Ny faharoa izay iresako amin'ny namako Monsieur Timothée teo ireo vina be dia be natolotry ty candidat ty. Ny fiainan'ny commune antsika ray manontolo mihitsy no voaretsaka anatiny eo mba ilazana fa en détresse zany commune matoa hoe be dia be ny prioritaire ka fisian'ny prioritaire be dia be zany raha singaniko manokana fotsiny anisany mampikaikaika ny olona any amin'ny toerana tsy azo anyrenana misy tokantrano sasany mangataka rano ange rano fisotro madio avy amin'ny Jirama tsy mahazo alalany satria tafiorina any amin'ny toerana tsy azo anyrenana ny tranony
izy moa ny tompona andraikitra amin'ny fitarany tanàna mba ilazako amintsika mianan-kavo fa mbola tsary nisy be ny tanàna teto an-tanànantsika nitondra ty Mahajanga tika mba nanana projet amin'ny fihitarany tanàna ny rehetrarehetra zany ohatran'ny andriky tapolatsaka zao satria misy an'le IEM zay lasa PEM amin'izao fotoana zao hoe fanorenana tanàna vaovao fa andraikitry ny be ny tanàna ange zany ka anisan'ny vinany Roger Yvon izany tsapantsika ihany koa ny lalana eto amintsika efa any amin'ny ataoko hoe 20 isan-jatony maty nanaovana tsena ary amin'ny Cité Tsaramandroso anelakelaka ny manga any Ambovoalanana mba ilazana fa lalana tokony aleha zany no nanaovana tsena tsy nisy nijery tsena zany ny be ny tanàna teto zay antony roa zay zany no anisany nanoanako azy ary ny fahatelo farany dia ny fahitako ireo mpanolotsaina hanolotsaina azy amin'ity filatsan-kofidiny ity azo lazaina hoe ny andrarezina rehetrarehetra eto Mahajanga angambany hitantaratra ao anatiny zay angambany ny azoko lazaina ya efa resy lahatra nareo roa mirahalahy manoana izay candidat Yvon izay fa efa ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra asika amin'izao fotoana izao hoento ary ny fanentanana ho an'ny mponiny Mahajanga eny isika vahoaka amin'ny Mahajanga raha mbola navoatonga anao na fahafahelan'ny olona teto Mahajanga miangavy anao izahay raha lesy lahatra ianao mba hifidy numéro 3 sy conseiller numéro 1 zay manoana ny Yvon hatramin'ny farany misaotra indrindra tompoko ya ny avy ety amiko moa dia araka nefa nilazaiko anareo teo iny manoana ny Yvon tena koa ary mitaona antsika mianan-kavy anoana ny candidat numéro 3 Rakotovao Roger Yvon sy ny listre ny mpanolotsaina miarady aminy laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana ry avako malala manentana atsika aho androtsaka vato ho tonga hifidy anisan'ny makivy atsika eran'ny Madagasikara ray manontolo hatreto zany ny fahenona fa misy ny alabato kivyn'olona tsy tonga mifidy nefa moa atsika rehetrarehetra mahafantatra fa maninona misy ny alatrombo sy ny dahalo satria misy ny omby misy ny mpangalabadin'olona satria misy ny vadin'olona ka misy ny alabato satria misy ny fifidianana fa ahoana ny afahan'ny mpangalabato mangalabato ireny vatin'olona efa maty ka mbola misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana reny no andatsahan'ny vato dia afaka mangalatra vato izy ka raha sanatriny zany itsikapony Mahajanga tsy tonga mandatsa bato dia veriny mpangalabato fa efa maty koa tsika na ataony fa hoe maty eritreritra sanatriany vava ka manentana atsika samy tonga hifidy aloha ary raha hifidy ihany aza mba manao bala perdu zany fa manahirana mifidiana zay tokony hamelony atao dia Rakotovao Roger Yvon fidiana sy ny listre 7 miaraka aminy ho mpanolotsaina ny tanàna ya isaorantsika Andriamatoa Timothée sy Andriamatoa Fabien zay nitondra ny fanazavana mikasika ny fanoanan'izy ireo ny candidat larana fahatelo Andriamatoa Yvon sy ny listra larana voalohany ao anatin'ny bulletin tokana ho an'ny mpanolotsaina ny tanàna izay mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao fatoizantsika ny vaovao mialohany izay misy ny filazana zay voaray ao ambadika ao ho averintsika indray mandeha izay filazana izay filazana papier bajaj vert ilazana isika izay nahita papier bajaj vert izay mitondra ny laharana 5899 MD misoratra amin'ny anarany Ratovinary Franco Rostan ary miaraka amin'ny permis de conduire sy ny karapanondro izay misoratra amin'ny anarany Randriamaroza Ridza Jericho à Delphin tsara marina fa latsaka teo anelanera ny tsara laza sy ny plateforme atsara mandroso izy io tamin'ny 7 arivo koa iangaviana izay nahita azy mba hanatitra azy aty amin'ny RTN na ao amin'ny Brown Fokotany ny Manjarisoa na mba hiantso ihany koa ny lahara finday 034 41 553 46 na ny 032 58 365 80 eo ihany koa ny 033 14
62265 fa omena valosozana itazy ary tsy misy ny arakaraka fa tena ilain'ny tompony ilay papier misaotra mialoha tompoko ary manaitegna ny fahendrenao fisaorana Isaia 7:30 izao no fananganako velona izay minoana maty aza mbola ho velona izay efatra mianadasy ny fianakaviana rehetra dia manao fisaorana itaona ho anareo avana sy namana sy tapaka rehetra tamin'ny fidodotonareo tamin'ny fahalasan'ny reny malalanay Ravonboangy Jeanne Berlin tamin'ny 17 volana oktobra lasa teo iny izay tany Antananarivo ny fandevelany dia efa vita fa ity no solo ny fampandrenesany ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny fisaorana dia ny zanany Sivy sy ny vady aman-janany avy ny zanany Sisi sy ny vady aman-janany Tolotra sy ny vady aman-janany Onza sy ny vady aman-janany ary avitra ny rahavaviny Mariette Jeanne Totine Eliza Dilila Pascaline Dorothée izay mipetraka ao amin'ny fokontany manga Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly ny sovitanareo kristianina rehetra taminay misaotra tompoko fa eo amin'ny tontolo ny finoana kosa indray mikarakara ny fitaom-pivavahana lehibe eto an-tampon-tanàna ny mahajanga ny fiangonana Rema amin'izao farany herinandro ho avy amin'izao farany herinandro izao araka izany dia manasa ny mponiny mahajanga tsy hankanavaka izy ireo ao anatin'izay fitaom-pivavahana lehibe izay ho arahantsika ny fanampanazavana azy Armino fampi androanty omaro ihany koa ny fanahy tafajoro omaro voalohany indrindra andro fanahy zay iverina eo amin'ny Jesosy Kristy iadina ny taona 14 mois d'août 2010 nandeha moto miakatra an'iny faravoatra iny ary efa nandeha moto tsy nanao kasika tamin'izany fotoana zany ary nalama lay pavé tamin'izay fotoana zay ary nanao accident tamina moto tena dia nijery mafy be ty lohako ty tato amin'ny partie gauche ty 2 jours 3 jours teo nanomboka manaintaina ny lohako ary manomboka mandeha ioroko efa nitarafina ny lohako dia ny dokotera dia milaza fa karazana tipana hydrocéphalie efa tonga dia milaza aminao zay fa ty zavatra ty tsy maintsy hosokafana ny lohanao manomboka manaikitra amin'izay ny lohako ary isaky ny amin'ny romaraina dia foaziny io aretina io tenako ary rehefa aveo amin'izay io ondana io raisinao io ondana io feno raha isaky ny lahady aho any am-piangonana dia mivavaka foana hoe Jesosy io fanasitranana ho aho Jesosy io fanasitranana ho aho misy fotoana efa torana efa safotra dia ny dokotera miteny le rano ato anatin'ny lohanao efa manomboka mangoaka kitika ny atodohanao dia laza izy tamin'izay fotoana izay hoe tsy hevitra tsony mombanao io fa mpiomany avokoa ny ankohonanao rehetrarehetra fa tsy maintsy hosokafana ny lohanao ranomasina mena ainao no nanasaraka azy mainka ave fa rano kely dia io ao anaty lohako ary nandoalika mivavaka latsinainy amin'izay gaga latsinainy maraina tsy nifoaziny le aretina tsony loko jereko miondana tsy misy raha tonga amin'ny dokotera dia ozy izy sokafana ave ny lohanao non tsy sokafana ny loha natongavako hoe tokoa tsy atao piqûre fa scanio ny loha tarafina amin'izay ny lohako ohatran'izao amin'izay mivoaka n'le izy avany misy erreur ty davona eny misy erreur ty dia fa alleluia antany boky tany aloha tsy te alala sy erreur anaty masinina ho aza fa zavatra fantatro dia zao Andriamanitra fa ivavahako dia manasika isa le mirana dia iza le ange ianao mirana dia ianao ange ya dia mahita amin'izao fotoana zao raha mijery anareo ohatran'izao ah raha mijery anareo ohatran'izao ahko raha mijery maha olombelona zao dia ohatry hoe mpiravavy nareo fa tena marina mpianaka nareo marina sadiso marina dia nonao tsara amin'izay ah nonao tsara amin'izay ah mahita any ary zay zavatra zay a no asian'Andriamanitra potehako zao dia asian'Andriamanitra amin'izay mivavaka amin'izao fotoana zao asian'Andriamanitra mivavaka amin'izay amin'izao fotoana zao eo varavaranao a eo fiainanao a nisy varavarana ara-panamby soka ono a mahafantatra olona avianao atao hoe Bernadette dia misy koa katapayakata olona mifanakaiky aminao misy koa mahainao anarana koa Anita namanao le Anita dia Bernadette tsy fantatranao ok dia mpaminany koa mety disy ary avy tsika rehetrarehetra dia nonao tsara amin'izay a zavatra asian'Andriamanitra
komansy amin'izao fotoana zao dia mahitako ny zaza anankiray ary zaza anankiray io ohatrany zaza tsy misy pia ohatrany tsisy pia le zaza anankiray io ary Andriamanitra mampahita anahy amin'izao fotoana zao zazavavy kely anankiray izy io zazavavy kotabasikataba rababasakata le fasomianjelinao meo anarana rabazikataba ary Andriamanitra miteny amiko kalabazikata mahita zaza kely anankiray ohatrany tsisy piaza kalaba tia iza katabazikataba mahita io zaza io ohatrany tsy misy pia inona anao io maman'io sanakandavako dia maty miteraka ny zaza io izy tena laiko zaza io fiasako. Ok, d'accord. D'Andriamanitra mampahita anahy amin'izao fotoana kalabazikatamaya lakatabarikatabazo lega mila mivavaka ao an'io zaza io mila mivavaka ao an'io zaza io fa mifanany réclame ny mamany mitady réclame amin'ny fiainan'io zaza io akoho dia misy fotoana ianao misy fotoana ianao ohatrany hoe manofy nefa tsy manofy marina sady izy fotoana ihany koa ianao tianao tsy hainao fa ozy ianao hoe tianao ny manantona rano marina sady izy fa mahita ohatrany olona kely fohy kely reny marina sady izy ary ny tena marina kalanoro marina sady izy tranga dia misy anisan'ny fianakavianao misy fahoriana tao ary ny tena marina raha lampampanao izy io marina sady izy dia ny anarany modeste marina sady izy dia lasa izy araka nitatsika amin'ny sary izao dia mandray vahiny manaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao mpanakanto zanaky ny mahajanga mpanakanto izay vao isontotra eo amin'izay tontolo ny kanto izay nefa efa manana trakefa ao anatin'ny ao anatin'ny fisehoana antsehatra eto amintsika eto indrindra Davy mitsilopilopy izay anisany vahiny ihany koa Jimmy izay afantatry ny maro fa copie-coller ny Wawa ao anatin'izay sehatry ny kanto izay miarahaba anareo tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Voalohany moa zany dia mifaly miarahaba vahoaka ny Majunga dia mifaly miarahaba ny Monsieur Willy sy miarahaba ny caméraman ao ambadika ao. Somany moa zany soma salegy tsapiky zegny moa copie-coller Wawa moa salegy ty Davy tsapiky donc mafana ambiance-nay arrive ao amin'ny bar California commence 18h zay fa ao dia reto koa moa zany tenanay efa vonivonina tsara Davy efa kotsana tsara satria efa elaela atsika zay vahoaka ny Majunga tsara mifankahita satria za moka tsy teto fa mbola tany Toliara na mangimangy avana tany fa efa tonga eto Davy amizao ka mana atsika arrive ao zany tsika ahita ambiance tsapiky salegy ya Davy sy Jimmy zany elaela tsy hita raha ny teto taptanàna ny Mahajanga misy matoky zay fa misy voandalana omenao an'izay etsika izay ahoana ny hafanany etsika ao izay tanteranareo ao anatiny ity tapany ariva ty eka zegny magnano mbala tsara voakany Majunga jiaby mizaha zay mantsagna zoti zegny ma elaela zanjikely tsy teto Majunga teto fa zegny mbala miketsiky kan zegny miketsiky zegny misy raha maventy be donc agnatin'izy io ke zegny ma miketsiky amin'ny resaka morceau zegny amin'ny resaka hira zegny namagna Willy ke dikan zegny niany ma zay ao amin'ny bara Californie ambala vola izy ty moa zegny mbala vosambany amin'ny sofitsika jiaby voakany Majunga ke dikan zegny izy io ma bara io amin'ny mosquée no miala hely fô mosquée de fa misy coin hely zay agny fa izy koa zegny fanao koa vao tonga io fa maheno raha midontsiky fa zay zay ke amariniko eto koa ma zegny ao koa ma zegny DJ Lito sisy koa zegny tsy mety DJ Lito koa Majunga eto zegny DJ Mafatoky zegny ma tsy haiko aizanareo anazy Majunga eto fa aminay nosy be ma zegny DJ Mafatoky zegny DJ atokisigna tsara zegny amin'ny resaka ambiance kedikan zegny manamagna Willy manomboko tsy 18h mihitsy fa manomboko 8h zegny zay fa midontsika eo ke alohan'izay nareo zegny fa tsara fa tonga ao jiaby zanaka Majunga jiaby sotema tsara rano zany surtout zegny anareo zanaka mbala vola mahazo tombony maro amty niany ty ke zegny ma ambiance double tsapiky salegy zegny afafany jiaby eky raha nianty namagna Willy ao ma zegny
baro tegna VIP tsara anao koa mitsofoka climatiseur tsara zegny vaovao be raha jiaby vaovao be ke tongava antsika fa miaraka amin'ny zanji David tsalopolopo ao koa ma zegny tegna ko zanjikely Jimmy kopikole wawa ke zay amty ma zegny voakany mazenga jiaby misy koragna hely ma zegny tia tsipitsipoko aminareo jiaby ke agny ho anareo zy makafi zanjikely Jimmy zay ma tsy teto fa somary tatanarivo tagny ma zay mikitsika morceau fo zegny amy resaka hira salegy donc hira vaovao be aboakatsika amty iboaka tsoela ma zegny fa salegy izy mafampana tegna karaha sakay izy anao miteligny izy karaha sakay pilipilipilika kanzegny California randevotsika niany manomboko 20 heures fa ao zay hitanareo mampisoma miaraka amy David kopikole likokininy ka ao koa ma zegny Jimmy kopikole wawa ao koa ma zegny DJ Lito tsy adigno anao zokinaka fa anao zegny DJ Mafatoky mazenga eto ke tonga va maro antsika fa boisson glacier zaka jiaby sécurité assuré ke tonga avatsika fa zegny ambiance sapiky salegy zegny manamagna wili afafany jiaby ke legny magnano lambanareo jiaby amariny keto ma zegny namagna wili mitondra sa lamba roe kitsa raiky sanzegny araiky fa niany zanjikely vo milatsika mazenga eto karaha rôta ke tonga avatsika fa zegny izy fa misy morceau boka tsoela zanjikely kopikole wawa tonga va maro antsika California randevotsika jiaby merci ya isaratsika izy roa mirahala nitondra zay fanazavana mikasika ny hetsika zay tanteran'izy ireo teto amtanàna ny Mahajanga teto indrindra i David mitsilopolopy zay efa fantatry ny zanaky ny Mahajanga ihany koa izy eo ihany koa zandrikely Jimmy izay kopikole ny wawa atao anatin' zay sehatra izay mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao fatoizatsika ny vaovao mizao atoandro izao ny tontolo ny fampianarana taoriny fivoahan'ny valim-panadinana baccalauréat dia manatanteraka atrikasa ho fanatsarana ny tontolo ny fampianarana ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao ny tanjona ho andrehetra dia ny hanatsarana ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara nanao ny fanadiadina sitraka Ranjatofo sekoly misy avalo ato amin'ny faritra Boeny dia ny CEG ny Ambovondramanesy ny CEG Maria Rano, CEG Akizabe, ny EP Memorial Akizabe, ny CEG Tsarmandroso, ny CEG Manerinerina, ny LP Les Meilleurs Manerinerina ary ny CP Admi Manerinerina no isitraka ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampidirana an-tsekoly ilay tetikasa antsoina hoe agroécologie. Efa nisy fampahafantarana azy io tany amin'ny faritra Vakinankaratra ary izao no safidirana manokana izao ihany koa isika eto amin'ny faritra Boeny. Ny antony lehibe tena songadina tamin'ny zavatra azo teo aloha zany dia rehefa nampiarana tany an-tsekoly izy io ka misy ny fampianarana teorika, misy ny atao hoe sary-tsekoly kely zay nampianarana ny ankizy dia nanaitra ny ankizy le izy satria rehefa ny ankabeazan'ny ankizy zay nampianarana azy zanaka tatsaha dia gaga izy hoe rehefa miresaka amin'ny ray aman-dreniny hoe nahoana no tsy dia mitovy amin'ny zavatra nampianarana any an-tsekoly ny zavatra atao aty amintsika aty amin'ny ray aman-dreny dia zay zany ny azo atao hoe impact lehibe mihitsy dia rehefa nahita ny vokatra tamin'ny nataon'ny GSTM teo aloha zany CEZ dia ny antsony GSTM izy hoe ahoana ny fomba anatetarana ty tetikasa ty aty amin'ny faritra Boeny zay araky ny fantatrareo moa dia ty izy ny tena manana tetikasa lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra dia ho ampidirina ny tsekoly izy dia ny fidy tsekoly vitsivitsy zany nisy critère napetraka misy maro moa ny sekoly etina ity zany tsy mifidy hoe ny fanjakana ihany fa ao anatiny koa ny privé zay mahafeno le critère ny tediavinay zany hoe tokony vonona le sekoly vonona ny ray aman-dreny ny mpampianatra hiatrika amin'ny fiofanana fa indrindra tokony manana tany izay azo ampiarana le tetikasa le sekoly. Ny zoma fahavalo ny volana novambra taona 2024 teo no nanatanterahina ny atrikasa io teto Mahajanga izay natao tao amin'ny hôtel Rose Rouge nasaina manokana tamin'izany ny solotenan'ireo sekoly voasokajy ireo.
izay no mikasika an'iny fa misy ny fandarana manokana androany izay anasana Andriamatoa José na Dadla zay anisan'ny candidat mpanolotsaina ny tanàna ato anatin'ny commune na Ambonivohitra ny Mahajanga resana manokana ao anatin'izay fandaharana izay ny toerana misy ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny zava-misy tao anatin'ny fitantanana farany ary ny vinanasa ao anatin'ny izay fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay horantsika ny sombony izay fandaharana izay. Zay le fitantanana zay zany atram'izao ny le izy tsy tanatiny efatra taona zao tsisy zay zavatra zay midika zany anefa commune am'izao fotoana anefa commune nanana vola ny fidianana le jiro le manome mandravaka ny tanàna tsy manana naninona zany raha mba natokana ho an'ny zay indrindra. Izay ny fandarana izay hoarantsika raha riva fa ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia anisan'ny mitazona ny sainy maro fa indrindra any Brezila amin'izao fotoana izao ny fivoahan'ny filoha-pirenena breziliana teo aloha Lula da Silva izay nampidirana amponja avonjomaika ary nisy ihany koa ny didy izay nivoaka amin'izao fotoana izao hoarantsika ny fanampanazavana mikasika izay vaovao izay hiarantsika amin'ny Sara. Ils étaient des centaines à l'accueillir derrière les grilles de la prison de Curitiba. Lula, l'ex-président brésilien, a été libéré. Nivoaka ny fonja omaly ny filoha-pirenena breziliana teo aloha Lula da Silva rehefa voafonja eritaona sy tapany noho ny kolikoly. Faly arak'izany ireo vahoaka pomba azy ka ny fampitaona ny andry azy teny ivelan'ny fonja izay nisy azy. Tsy nampiena ny fitiavan'ireo vahoaka pomba azy anefa ny kolikoly izay nataony nandritra ny fotoana nitondrany satria dia nanampy ny vahoaka mahery ny arivo ihany koa izy niala tamin'ny fahantrana. Na izany aza anefa mbola tsy azo lazaina ho afaka tanteraka i Lula da Silva fa mbola mitohy ihany ny fanadiadiana momba azy. Juridique, ce qui est le cas de Lula, une nouvelle bataille judiciaire ne fait que commencer. Hong Kong plus mobilisé que jamais après le décès d'un étudiant, le premier en 5 mois de manifestation. Mpianatra iray no maty tany Hong Kong ny alahady lasa teo vokatry ny fienjeranana azo azy nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra ireo tany an-toerana. Voalohany tao anatin'ny 5 volana nanaovan'izy ireo ny fihetsiketsehana no nisy mpianatra maty toy ity. Voalaza fa ny mpitandro ny filaminana no tompon'antoka voalohany tamin'izany noho ny fanakanan'izy ireo ny mpamonjy voina tsy hanantona teny amin'ny toerana nisy ny loza. Anika tsy tanany an'ilay zazalahy 12 taona antsoina hoe Alex Shaw. Naneho ny fahatezerany ireo mpianatra nialy ny fiaretatory ka nanimba zavatra maro sy nanakana ny fandehana ny fiarandalam-by izay ivezivezen'olona maro any an-toerana. Ny marainany alatsinainy dia nanome voninahitra ny nofo mangatsika ny Alex Shaw izy rehetra ka samy nametraka fehezam-boninkazo ho mari-pahatsiarovana azy. Vahiny manaraka ho raisitsika ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny ISPN-MAD izay sampam-pampianarana iray mampianatra indrindra ny tontolo ny serasera eto atapy-tanàna ny Mahajanga eto indrindra Andriamatoa Patrick izay efa tsy zovinany maro anisan'ny tompon'andraikitra ny fampianarana ny serasera ao amin'ny ISPN-MAD eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Eny ihany koa ny Asina Julia izay mpianatra izay anisan'ny ihany koa ijoro vavolombelona ao amintsika ny fahasarany fampianarana ao anatin'ity sampam-pampianarana ity. Miaraba anareo tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Ie faromeraba ny mpanao gazety ary faromeraba ny mponiny Mahajanga indrindra ireo tanora vao afaka baka omaly ireo sy ny afaka baka tamin'ny première session dia faromeraba anareo rehetrarehetra tonga soa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony. Ie ato amin'ny ISPN-MAD moa zany dia resaka serasera sy asa fanaovana gazety no tena saninay. Zavatra misy manko amin'izao fotoana izao eto amin'ity faritra Boeny ity eto amin'ny province Mahajanga iray manontolo mihitsy dia sahirana ny ray aman-dreny mitady sekoly ampianarana ny zanany. Ary nefa ny zavatra misy amin'izao dia le resaka asa io dia ato amin'ny ISPN-MAD tsika miara-mahita fa ny tontolon'ny serasera mbola tena mivelatra be mihitsy amin'izao fotoana izao. Dia izay ny antony anisany hoe
izay ato amin'ny SPN maty zany a ao anatin'ny roa taona monja dia matafavoaka mpianatra manatrakefa manokana makasika ny resaka asa fanaovan-gazety sy makasika ny resaka serasera. Ny amin'izao fotoana izao a ny fomba fampianarana dia tsotra. Ao amin'ny SPN MAD communication journalisme marina eo ny théorie fa ty asa fanaovan-gazety sy asa-tserasera ty ny fampiarana ny tena betsaka ao anatin'izy ity 75% an'ny fampianarana dia resaka fampiarana daholo fa 25% ihany ny tena hoe misy théorie, tsy maintsy misy théorie koa moa zany rehefa mianatra ty amin'ny anjery manontolo fa zay anisan'ny zavatra mampiavaka ny SPN MAD. Ary ny zavatra anankiray mba tiako amafisina kely fotsiny hoe anisan'ny proof mbola ho tenenin'ny mpianatra ao aminay eo moa zany ary izy tombana ny ankizy vao afaka baka na afaka baka teo ianao na tamin'ny eritaona na tamin'ny roa taona mbola afaka raisina isoma tsara foana hoe zahay zao amin'izao fotoana izao Willy dia zahay nahazo ny amboara teto Madagasikara makasika ny resaka sport ady amin'ny resaka kolikoly nandalo sura fa nisy nandeha tato aminareo tato tamin'ny fotoana ireny SPN MAD communication journalisme nanao an'izy ireny. Ankoatran'izay mbola misy mpianatra be da be dia efa promotion efa 5 enina zay nefa nandalo teo efa masandraky rako Madagasikara zareo amin'izao ary zay foana le zavatra tiana hatongavana ao anatin'ny SPN MAD le hoe zéro chômage. Eto ihany koa ny asina Julia ianao ny solotenan'ny mpianatra ny anivony izay SPN MAD izay maro ireo mpianatra izay mbola isafidy ny isam-pampianarana fa ao amin'ny SPN MAD ny resaka communication et journalisme ahoana ny fomba fampianarana ahoana ny fahitanao ny fampianarana ao. Miaraba aloha voalohany indrindra ho antsika rehetra any tokantrano any manaraka an'izao vaovao atoandro izao ny resaka ao amin'ny SPN MAD fampianarana fa mbola volananao tafavoaka ho mpanao gazety sy matianina eo amin'ny lafiny serasera. Izay zany le filière atao ianao izay manam-paniriana ho tafavoaka te hanao mpanao gazety ianao na mpanao gazety amin'ny télé na amin'ny radio na ihany koa an-tsoratra le manoratra mety havanana ianao any amin'ny resaka fanoratana misy ao aminay daholo izany ny fampianaranao tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka hoe communication journalisme fa ampianarina anao daholo hatramin'ny matière ny hoe management hoe ianao any aoriana mety hitantana orinasa mety tsy hijanona ho mpanao gazety fotsiny ianao fa mety hoe tompona station anankiray ampianarina anao daholo izany. Ao ihany koa nahitana ny hoe psychologie sociale be dia be zany ny matière hitao ny mpampianatra dia olona efa tena zahatra raha daholo mampianatra ao efa mpanao gazety izay tsisy vina amintsika ny mpampianatra rehetrarehetra ao araka ny voalazan'ny Ramsey teo ny fampianarana tsy dia mijanona be hoe ao ampianarana foana ny 75% ny 5.7 ny fianarana zany ny fampianarana dia any ivelany tonga dia fampiarana alefa izay mpianatra hoe andana mandeha manao reportage andana mandeha manao interview tonga dia ataovy ny rédaction io. Zay ny zavatra mpanaovinanay ao 25% ihany no mba hoe mandika lesona sy ny lesona vitsivitsy ianarana fa ny ankoatr'izay tonga dia mampiatra ny ao aminay roa taona ny ao amin'ny SPN MAD ny fampianarana roa taona ao anatin'izay manao eritaona voalohany ianao zany hoe ao anatin'ny 10 volana dia manao manao stage avy hatrany tonga dia manao stage zany ianao ao anatin'ny iray volana izay nianaranao paritaka manerina ny station ihany hitanareo angamban'izay na any amin'ny TVM na any amin'ireny télé ravavy maro isan-karazany ireny ahitana ny mpianatra avy amin'ny SPN MAD daholo izahay ireny. Zay ny mikasika an'iny fa ny fanitanana farany angambany ho an'ny mponiny mahajanga efa misokatra ve ny fisoratana anarana ao amin'ny SPN MAD. Eny tompoko fanitanana ho antsika tanora izay liana amin'ny resaka serasera sy ny asa fanaovan-gazety dia misy école atao hoe INSPN MAD communication journalisme eo amin'ny polisy eo ampita amin'ny polisy eo Mangarivotra misy anazy. INSPN MAD communication journalisme io io no voalohany raha itao mahajanga amin'ny resaka serasera sy asa fanaovan-gazety raha fampiofanana ka manentana antsika rehetrarehetra zany zay resy lahatra ary tianao le resaka serasera sy le resaka asa fanaovan-gazety manasanao zahay andalo amin'ny braonay ao amin'ny SPN MAD eo ampitan'ny
raha ho an'ny polisy eo amangarivotra efa tsy hoela ny fidirana efa amin'ny le 18 novembre ho avy zao ka le toerana koa voafetra dia voafetra ihany ka mamerina fanetana zany hoe tongava isika rehetrarehetra na manontany fotsiny ary aloha zay afaka mamaly anareo izay ao afaka miteny anareo afaka mifampizarytsika hoe inona ny zavatra tianareo atao iaotrany hoana zavatra tianareo atongavana fa nitanjo anay dia zao hoe anaty vitany rotaona olona mahavita ny asanareo nareo ary tonga dia olona vonina iasynareo tapitra ny fianaranareo misaotra tompoko ya isarantsika araka izany ry zareo avy eo amin'ny ispienma dia tataptanàna ny Mahajanga nahitantsika any Andramatoa Patrick izay anisany tompona andraikitry ny fampiofanana serasera eny anivon'ity université iray ity ihany koa nahitantsika ny mpianatra avy anivon'ny ispienmad nahitantsika any Ramatoa Julia mankasitraka anareo no misafidy ny radio Telenakay faratsika vetivety ny filazana izay voaray eto ampelantanana amin'ity atoandro ity filazana papier bajaj vert ilazana isika izay nahita papier bajaj vert izay mitondra ny laharana 5899 MD misoratra amin'ny anarany Ratovinary Franco Rostan ary miaraka amin'ny permis de conduire sy ny karapanondro izay misoratra amin'ny anarany Randriamaroza Ridza Jericho a Delphin tsara marina fa latsaka teo anelanera ny tsara laza sy ny plateforme atsara mandroso izy io tamin'ny 7 arivo koa iangaviana izay nahita azy mba hanatitra azy aty amin'ny RTN na ao amin'ny Brown Fokotany ny Manjary Soa na mba iantso ihany koa ny lahara finday 034 41 553 46 na ny 032 58 365 80 eo ihany koa ny 033 14 622 65 fa omena Valsoza nahita azy ary tsy misy ny arakaraka fa tena ilain'ny tompony ilay papier misaotra mialoha tompoko ary manaitegna ny fahendrenao fisaorana Isaia toko fahavalo amin'ny telopolo izao no fananganako velona izay minoana maty aza mbola ho velona izay efatra mianadasy ny fianakaviana rehetra dia manao fisaorana itaona ho anareo avana sy namana sy tapaka rehetra tamin'ny fidodotonareo tamin'ny fahalasany Ireny Malalanay Ravonimboangy Jeanne Berline tamin'ny fahatelopolo ny volana oktobra lasa teo iny izay tany Antananarivo ny fandevenany dia efa vita fa ity no solo ny fampandrenesany ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny fisaorana ty ny zanany Sivy sy ny vady aman-janany avy ny zanany Sisi sy ny vady aman-janany Tolotra sy ny vady aman-janany Onza sy ny vady aman-janany Ariavitra ny rahavaviny Mariette Jeanne Totine Eliza Delila Pascaline Dorothée izay mipetraka ao amin'ny Fokotanin'ny Manga Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly ny sovitanareo kristianina rehetra taminay misaotra tompoko tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana anao ny tokantrano any nanaraka sy nanjoy hatramin'ny farany ny fotoanany fampalalam-baovao teto amin'ny radio Telenakay isaorana ihany koa ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nahandro na masaka nahafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity isaorana ihany koa ny Buen Fashion eny amin'ny Fokotany Mabibokely eny amin'ny PMI izay anisany nampiakanjo anay tato anaty ny fotoana ny fampalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko efa misokatra ny fisoratananarana ao amin'ny cours CPE plaque Bardey Ambomandamo sy ao amin'ny cours CPE Mangarivotra 10 metatra miala eo amin'ny Brown Fokotany ny Mangarivotra ho an'ny cours BEPC sy ny bac ACD fidirana ny fahasivy ny volana novambra taona 2024 ny cours CPE nanolotra ho anao teo ny vaovao